Mivavaka isika toko. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray be fahasoavanao no ity fotoana ity zay nomenao ny fiangonana manontolo sy zahay eto amin'ity toerana ty ihany fa ny fianakaviam-beny mino manontolo maneran-tany dia miara mankalaza anao, miara manome voninahitra anao amin'ity andro androany ity noho ny amin'ny zanakao Jesosy. Noho ny amin'ny zanakao zay mpamonjy anay, mpanavitra anay, eny manafaka anay, mamindra toerana anay, hiala tamin'ny aizina ho amin'ny mazava, hiala tamin'ny aloko ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mampahavelomana. Ndreto zahay tonga eto anatrehanao zahay Tompo, manana hetaheta zahay, manana faniriana zahay, ka dia mangataka zahay Tompo ho tariny fanahinao masina mpanazava zahay. Mangataka aminao koa zahay ho anteny zay fandrenesinay tamin'ny vakiteny masina, mba hahazo toerana ao anatin'ny fonay zany, mba ho sakosakoy ny fanahinay zany, ka ho velona sy Tompo amizany. Ndreto zahay Tompo mbola handre ny teny soa mahafaly koa momba ny asany zanakao Jesosy, dia mangataka zahay mba ho velominy Jesosy Kristy, mba ho taominy ny fonay ho amin'ny mazava sy ny fanampera-soa mandrakizay. Da io ny tsirairay zay tonga eto, mangataka aminao koa zahay ho an'izay sy afaky tamin'ity androandroany ity, dia anao no hamangy ny tsirairay, ianao sy mba hampiala ny fahasoavanao naiza misy azy ireo koa, vangio amin'ny famindramponao Tompo. Mangataka ankehitriny koa zahay raha handre ny teninao, da io ny teninao, mba hanavao anay zany teninao zany, mba hampiaina anay zany teninao zany, mba hampitombo ny fifankatiavanay zany teninao zany, mba hampitombo ny fanoloran-tenanay koa zany teninao zany Tompo. Henoy ary ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Androany araka nefa voalaza mialohan'izao tompoko no alahady 17 manaraka ny TRINITE masina. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazansaran'i Jesosy Kristy araka an'izao. Zao natoko 112, andiny 170 ka hatramin'ny 170. Zao natoko 112, andiny 170 ka hatramin'ny 170. Rehefa iaha mahita izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro tamin'izy Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria isapalahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nisena azy, fa Maria kosa ny toetra tao an-trano. Ary Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia sy maty ny anadahiko, nefa fantatro fa na ankehitriny zao aza na inona no angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hisangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hisangana izy amin'ny fisanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy dia sy ho faty mandrakizay. Mino zany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino ahy fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo zao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka mianso mangingina any Maria rahavavy nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka mianso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nisangana faingana izy ka nankeo aminy.
Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Fanoharana anankiray momba ny fanjakan'Andriamanitra no nolazainy Jesosy ao amin'ny Mateo 7:10. Zay azonao vakina moa zany rehefa manam-potoana anao orenan'izao. Fanoharana momba ny voasinapy zany. Kely indrindra ny voasinapy, nefa rehefa lasaka amin'ny sary zany dia maniry ary mitombo ka mihoatra ny anana ny havony ka tonga hazo lehibe zany. Tonga hazo lehibe zay fialofan'ny voromanidina hoy Jesosy Tompo. Azo lazaina fa efa miafina tao amin'ny voasinapy kely bitika zara raha hita maso ilay hazo lehibe amin'ny hoavy. Fa Jesosy tenany zay milaza izany fanoharana izany dia aseho amin'ny sika zao ao amin'ny filazansara, dia ny filazansara arak'izao fa izy dia kely nefa lehibe ihany koa izy. Kely izy araka ny maholona, avy any Nazareta izy ary fantatry ny be sy ny maro ny ray aman-dreniny. Nefa miafina amin'ity Jesosy zay kely ity ny fanjakan'Andriamanitra manontolo. Fa izay tarihin'ny fanahy masina kosa ka mahita famantarana ary mino azy no mahita zava-dehibe. Mino an' Jesosy ho ilay zanak'Andriamanitra moa zany. Eo anatrehan'izany ary dia Jesosy no Mesia zay mitondra ny famonjena tokoa. Koa dia ambara fa sy miharihary fa miafina tokoa ny maha zanak'Andriamanitra an' Jesosy. Manao ahoana moa izany? Fa ny famantarana ataon' Jesosy no manombo izany fiafenana izany. Fa ity teny zay anjarasika ity dia tafiditra anelanelany famantarana anankiroa misongadina tokoa. Ny mialoha azy zany dia ao ny famantarana momba ny atao hoe fampahiratan'i Jesosy ilay zamba hatrany ambohoka araka ny zaona 7 zany. Fa ny manaraka azy kosa dia famantarana momba ny nananganan' Jesosy an Lazarosy tamin'ny maty. Zany dia araka ny zaona 120 ihany. Koa re ao amilay fampahiratan'i Jesosy ilay jamba hatrany ambohoka, ilay zamba fony vaoteraka fa izy Jesosy. Izy Jesosy no mitondra ny mazava. Ka na dia ny olona zamba aza dia mahita ny fahazavany. Izy Jesosy no mitondra ny andro vaovao ny famonjena. Re mazava eto amin'ity teny zay anjarasika ity ny teny Jesosy tamin'ny Marta manao hoe hisangana ny anadahinao. Fa Maria kosa ny laza fa marina tokoa izany, nefa amin'ny andro farany hoy izy. Raha izany, Marta moa zany azafady. Marta zany laza fa hisangana tokoa ny anadahiny nefa amin'ny andro farany zany.
mbola hoela zany amin'ny farany zany hoe Marta, mbola lavitra zany amin'ny farany zany. Fa eto dia milaza mazava Jesosy fa sy ny hafa, sy olo-kafa, fa izy tenany, izy Jesosy no mpamoha izay matory ao amin'ny fahafatesana aza. Izy no mitondra ny maraim-baovao, izy Jesosy no mamoha izay maty. Izy tenany no refeo eto ho fananganana ny maty sy fiainana. Koa anio androany dia ny asan'i Jesosy, ny teny Jesosy, Jesosy tenany no mitondra ny andro farany. Koa izay mino na dia maty aza dia manana anjara tokoa amin'ny fisanganana amin'ny maty, amin'ny tena fahavelomana izany. Fa izay mino an Jesosy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino azy dia sy ho faty mandrakizay. Fa ambara tompoko, fa talohan'ny ananganan Jesosy an Lazarosy tamin'ny maty dia tao amin'ny Jesosy zany, tao amin'ny Jesosy aloha Marta, eny tao amin'ny ihany koa Maria, araka nefa resika tamin'ny filazantsara teo. Tao amin'ny Jesosy aloha Marta anabaviny Lazarosy mba hino, taony mba hatoky, taony mba hiorona mafy amin'ny teniny. Fa nahita izay miafina ao amin'ny Jesosy Marta. Fa ny finoana hoy ny epistily masina ho an'ny Hebreo dia fanehoana izay sy hita. Ny finoana dia fatokiana izay sy hita, ary noana fa ny fanahy masina izay tao amin'ny Jesosy no nitarika any Marta, ka nitenenany hoe eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Fa amin'izao ny herin'ny fahavelomany Jesosy, ny herin'ny fahafatesany sy ny fisanganany tamin'ny maty dia miafina izany tompoko. Miafina ao amin'ny teny izay vakina ao am-piangonana, miafina amin'ny teny izay vakina any amin'ny tokantrano, fa ny tokantrano dia fiangonana andavanandro moa zany. Miafina amin'ny fitoria-teny izay matetiky dia miverimberina isan'Alahady ny vetiny. Eny miafina amin'ny mofo sy ny divay ny fanasany tompo koa zany. Miafina amin'ny rano sy ny didin'Andriamanitra miombona aminy izay manendry ny batisa masina. Amin'izao dia sy hitasika Jesosy aza. Zara raha re ny teny Jesosy ao anatin'ny teny marobe ankehitriny, ao ny teny an-gazety, ao ny teny amin'ny fahitalavitra, ao ny teny amin'ny bokim-pahalalana isan-karazany, dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola mino an Jesosy ihany va isika? Mbola mino an Jesosy ihany va ianao? Mbola mino an Jesosy ihany va ny tenako manoloana an'ireo feo maro isan-karazan'ireo izay mety mandresy lavitra tokoa? Ankehitriny zao dia ity filazansarany zao na ity koa no mitaona ansika, mampahasiaro ansika ka manao hoe tonga Jesosy. Tonga Jesosy ka mitady anao, tonga Jesosy ka mitady ahy, tonga Jesosy mitady asika tsirairay, misangana. Toana Maria koa dia misangana faingana hakeo aminy mba ho velona isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy sanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso
ho aminareo rehetra ny fahasoavan' Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.